ary izay nilainy dia nomeny azy. Tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nytia azy ireo na manao ahoana izy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra, izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manandanja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao, ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manandanja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity, izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny Zoma 12 sy ny Sabotsy 12 ary ny Alahady 12 volana Mars, samy amin'ny 2 ora sasany avokoa. Etsy amin'ny fiangonana saina andao Analakely ao amin'ny RITZ sy ny RITZ ary ny fiangonana saina eny TANJOMBATO. Ny lohahevitsika hoy ady hoe ary izay nilainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo izahay, tsy afaka nitsiovany fiainanao. Dia faly-miarabantsika rehetra izay mivady amin'ity anio anatin'izao fandarana izao, ny tena Bishop Patrick Andrenarivo manolotra fiarabanao ary manona ny fahasoavan'Andriamanitra avanao. Fa manolotra fiarabana finaritra manantsika rehetra koa ny tena koa rehefa Andrenarivo anatin'izao fandarana izao. Ya manana fotoana lehibe dia lehibe tsika ary tena tsy ho ela intsony fa amin'ny Zoma Sabotsy Lahady izao. Zoma hariva, Sabotsy hariva ary Lahady hariva amin'ny 2 sasany amin'ny fiangonana saina ny TANJOMBATO sy ny fiangonana saina amin'ny RITZ sy RITZ andao Analakely. Misy lohahevitra lehibe izy io dia ny hoe izay nilainy dia nomenao azy. Efa araka ny tenao izay Bishop hoe efa akaiky dia akaiky ny fotoana ary mino fa na isika rehetra rehefa metanetana sady ao anatin'ilay fotoana izay iarahana ao anatin'io 3 andro io ary afinaritra ity fotoana ity satria na izay lohahevitra izay fotsiny ary mahenao izay dia efa mampanova zavatra be lehibe any anaty any, mampiakatra fanantenana ary ahatonga anao indray afaka hiatrika indray fa mbola hisy zavatra tsara be tokony hitranga fiainanao amin'ity ny hoavy izay atrehanao zany. Ity fotoana ity moa zany dia tena tonga dia tsorona mihitsy hoe fotoana sady fampianarana no fotoana fandraisana fahagagana. Tena hoe andraisanao fiovana avy amin'Andriamanitra. Fotoana fitokiana filazantsara eto, ampianarana anao ten'Andriamanitra, hivavahana, hitrangany zava-mahagaga lehibe avy amin'Andriamanitra ho anao manokana. Ya, fotoana mihitsy ity sitonana ny fahalianantsika zanak'Andriamanitra rehetra mba tsy hitododozy zavatra hafa. Araka ilay resantsika nisy fotoana tato anaty ity fandarana ity Bishop hoe betsaka ihany tsina na dia kristianina aza mihazakazaka mitady zavatra hafa, hery hafa, na dia mpivavaka ary izy dia ohatrany hoe mitady zavatra hafa izy hampanan-karena azy, mitady hery hafa izy izay mampatonga ny olona mandeha any fampotsampy, manao zavatra maro samihafa mba ahitana fiainana tsara. Fa eto tsika dia tena hoe sitonana mihitsy ny fahalianantsika mba tena hitodika amin'Andriamanitra, tsy hoe hivavaka fotsiny sy atsoina hoe mpivavaka fotsiny fa tena hoe ahitan'Andriamanitra, tena hoe velona hetsika amin'ny fiainantsika. Tsy resaka be fotsiny hoe Andriamanitra mahagaga, marina tokoa zany, fa tena hoe provelona, azo tsapaitanana, azo tena hita maso ny herin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Itsika moa tsy vao izao rehefa amin'ny farany nanao an'ity fotoana hoe 3 andro ity fa tsy tena hoe isa-taona fa matetika tsika tsy isa-taona koa ilay izy fa misy taona zany tsika manao hoe 3 andro. Indray tsika nanao 3 andro no hoe 3 andro fananganana. Tao amin'ny RITZ izay Zoma Sabotsy Lahady ohatrany koa ilay fotoana dia nisy anabavy anankiray tamin'io nanatrika ny fotoana io, nitsotra volombela moa zany izy mikasika an'ilay izy. Fa izy tamin'io fotoana io tsy mba hoe ho anazy ny zavatra nangatahany fa ho an'ny fianakaviana. Satria tena problème be mihitsy zany ho an'ny ankonany zany marimarina koa. Fa zavatra nitranga nisaraka dada sy mamany. Dada zany lasa nanaraka olo-kafa. Mamany koa rehefa avy eo vokatray niaraka tamina lehilahy hafa. Zokolahy nefa tao aorianan'izay lasa nandrongony naditra. Zokolahy anankiray indray nanambady dia niady ary dia gidragidra dia nisaraka. Izy rehetra ny sisany eo. Tena ohatrany hoe tsy tany tsaparafara. Tsy tany izay asiana ny tena. Tamin'izany ozy izy tena ohatrany hoe ny saorako an'Andriamanitra tsy lasa mivary lava aho hoe nandeha naditra niaraka tamin'ny tanora namako na ohatran'izany. Fa zao izy nataoko hoe za hianatra mafy ary za tsy maintsy tafita. Dia nitanjo tamin'izany hoe lasa magistrat ako. Tsy maintsy tafita, lasa magistrat anambola dia tsy manaiky aho zao fantrana sy fijaliana izao. Dia rehefa tena tsy hita zava tena hoe rava tanteraka mihitsy le famille iray manontolo zany. Dia tamin'izany ozy izy mamandra roa zany miaraka manolo-kafa. Dia zokolahy le mivokarongolo lasa maditra.
dia nydadany zany dadany a directeurna orinasany kezabe tetanao tsy tononiko le orinasany kezabe tetanariva raha voatonoko dia tsisy malalatsy kanefa tsy dia tsara loatra raha tononiko dia rehefa avy eo nefa lasa nanaraka le vehivavy izy dia niala maha directeur azy izy dia fantatrareo ny zavatra natao olona manam-pahaizana tsy miroahana tsy nanao adosony fa dia niala nanaraka le vehivavy dia mivarotra lenta mandehandeha kely le ohatrany inona le ohatrany fitana mandehandeha atao ohatr' zao regny dia le misy kavina kanety briquet tsy hoe ratsy akory reny fa izy zany tsy tokony anao an'izay nefa zay ny zavatra nataony dia lasa nandehandeha dia tonga tany aloha tsy teneniko le toerana fa toerana anankiray toerana anankiray izy dia tany zany lavidavitra na Tanarivo izy lalina makamy mazeka dia rehefa tonga tany izy dia farany zany dia nakany le zanany tata finy ty ataonareo ty tena hoe tsy manantsony savoir vivre manao kapakapa kiranila tena hoe tena kanjo maloto kola nefa olona directeur tsy hoe olona hoe tratrany déception na ino tsy le raha matony ny ala voaloha fa izy nanarakolona dia tena hoe tena tsisy niraisina tsony zaro izy nahitanazy hoe tatanay ve ty ohatrany tsisy tsony ty io ty fe le directeur la tena nanamaizy azy dia mamakoa tamin'izay lasa nina-paraky vokasigara dia tena hoe tena tsy tantsony natao dia nanarika an'io fotoana io izy 3 andro fananganana dia nivavako isandriamanitra hoe niangary tako mba hatsanganao dia niankonako zavatra nitranga vita exact le 3 andro voalohany aloha dia nisy niantso le dadany le talo le orinasa niasany taloha ihany efa any ihany ianao ka misy an'le branche zany ihany ngezabe koa manino ianao raha tonga dia enao mitondra le orinasa any le directeur le ihany zao ny karaha mandretraretraretraretra tsy ahotsy ahoana tao nanaiky amin'izay le ranga verina tamin'ny asany sarany le raha matoko tia verina amin'izay izy le olona niaraka taminy verina amin'izay izy tamin'ny fahatongavan-tsaina dia niverina savoir vivre andrahitra lasa madio lasa tena hoe miakanjo tsara milamina tsara le entana kely nampome retraretra tsy nanao an'izany tsony izy dia nafinahitra dia zao natsony le vadiny hoe mba makanesa ty dia nakano koa le mamany dia ty mitantara ohatrany tsy misy nin'olona ozy izy mitranga nefa izy roa samy nanao azy dia le mamany koa saraka tamin'le ranga mijarononajany koa paraky sy ny sisigara dia miverina niaraka izy roa dia ohatrany eny zay vao niaraka dia mifankaty be tsy hay hoe ahoana zany fa tonga dia zay votsotsotra zao no mitranga le zokilahy koa herinandro tao aorinan'iny tafaka hatramoringony tsy hofokatsongy le zokiny anankiroa le zokiny saraka nay famerina izy mivaty tena atao anaty fotoana farany zay foy lama ny tokantrano lama le famille ny tao zay natonga leo anabavy io miraikitra tato anaty fiangonana tena raha sy tato izy izy tsy niovatra zany ankonako tsy ohatra zao zay mianakavy vitako moa ny fianarana tateo aorina tiako tenena zany ohatrany hoe ny 3 andro tahaka an'izao a tena midika fotoana zavatra ngezabe mihitsy tadio fa jesosy nitsangana tamaty afaka 3 andro mitary malika tena midika zavatra ngezabe ka matoa atao anaty 3 andro le izy zavatra goavana dia goavana ho atsangan'Andriamanitra sy ho ataon'Andriamanitra amin'ny fiainanao somary sabotsy lahatra zao ary eo moa no tsara ihany mariana moa zany ampijery ajaina am'tiany ity hoe ny fotoana tsy hoe koa reny Zoma no miverina sabotsy na koa hoe miverina Alahady fa samy manana ny mahasamy hafa azy ireo fotoandreo izay tsara ny tena mety indrindra izay tiany apresiananao dia manatrika an'izy rehetra raha arak'izay azonao atao moa zany mba hahasoanao le izy satria raha mihainale karazana fijoroana vavolombelona izay tsika dia hoe tena hoe raha tsy Andriamanitra miditra tsehatra zany a tsy ho vita mihitsy tsy ravina mihitsy ary mety afara amin'ny zavatra mety mbola mampatahotra kokoa izay ary fa hoe raha tsy Andriamanitra namangy an'le tokantrano sy le fianakaviana izay famparitaka dia izay vao miverina aloha ny zavatra rehetra ka mety manana karazarazana tantara ohatrany koa angambany ianao iainanao hoe mety hoe tokantrano fiaina tokantrano mety angambany mety hoe tsy dia tena karazana mety olona le hoe mety hoe manana olana ianao amin'ny hoe ohatra raisiko ohatrany hoe resaka rabolana amin'ny resaka mety hoe fahasalamana fa mety tokantrano mihitsy izay mety ravotra hoe fotoana mety izao izay ahafahanao moa zany a andraisana amin'izay fiovana magaga avy amin'Andriamanitra ka tena asantsika rehetra na izy mety misy amintsika ny ambadika any mety leo fivavahana angamba no ny fahadisom-panantenana angamba no ny zavatra nandratranao tanatina fiangonana na fikambanana angamba mety noho ny ihany koa dia resiko ohatra hoe zavatra nasosotranao hitanao fa
zay zavatra hitanao sy nitranga taminao sy tokony ialanao amin'Andriamanitra. Zay indrindra. Ka raha sanatrianao efa reraka ny fiainam-panahinao any ambadika any. Te hiverina hiarina indray ianao. Izay dia tsy tahaka ny rano kopaka tonga namana vao mavomavo. Io fotoana io tsy resaka fotsiny hoe tokantrano na vola na fahasalamana, fa betsaka koa ny olona te hiverina hivavaka. Fa menatra. Te hiverina hivavaka satria tena reraka. Fotriny hoe Jesosy fe mbola andray ahako. Ka nizany izy ianao na tsy mivavaka no navavaka ty fotoana ty fotoana lehibe ho antsika rehetra. Tena ahafahanao mahita fiovana goavana na resaka fanasitrana indrindrindrindra raha ohatra ka marary ianao. Tena nomen'Andriamanitra fahasoavana zay hivavaka ao anao mba hahasoa ny fiainanao. Misy lehilahy anankiray jovavolombelona tany Tanjombato révérend le kapain'ny olona famaky ny lohany sy ny atony. Aloha ngamba tsara ho hain'ny mpino hoen'ny olona mpijery ohatrany hoe navitranga ilay izy. Le izy zany tena marina tamin'ny voalohany le zanany vavy ny resaka fampiresaka tamiko hoe tatanay ozy izy mila vavaka satria ny antony tsotra hoe nisy nafika ny tana toerana izay nisy anazy dia nikapahany olona tamin'ny famakiny eo amin'ny lohany eto amin'ny lohany zany sy teny faritra tsy hitako tsara moa teny amin'ny tendany. Dia nefa n'izy ozy izy ny olana dia ty ohatrany hoe rehefa nentana tany amin'ny hôpitaly izy dia le izy moa zany misy zaitra sotran'izany fa tokony mbola misy traitement somaro samihafa satria izy tsy maty. Dia nefany le dadany tsy netininona fanafody tsy netiny tsabona tonga dia mivoaka hôpitaly maina be fotsiny dia sady nefany le zavatra mbola tsy voatsabo araka ny tokony izy. Dia izy efa manomboka ohatrany hoe misy partie amin'ny vatany zany ohatrany hoe tsy dia tena mifonctionne tsara araka ny tokony izy. Dia le vehivavy moa teny te ahoana dia eto aty izy any ariva satria tamin'izay nisy fotoana lehibe tsika tao anatin'le fotoana lehibe nikarakarainy fiangonana. Dia rehefa tonga tany le dadany dia nivavahana dia ny zavatra nafinahitra moa zany dia anisan'ray nitranga zany dia nanomboka natanjaka le dadany satria izy somary marefirefy zay izy ohatrany hoe tsy dia tena misy partie amin'ny vatany misy ohatrany hoe tsy afa-mihetsika dia izy malemilemy zay dia tsy maintsy le vandy no misolo tena miresaka aminazy izy tsy miresaka sy ohatran'izany fa ny zavatra vaovao nafinahitra tamin'ny nomboka tamin'izy dia ny tsara izy sitrana izy dia aveo ny herinandron'izy zay nandefa ohatrany hoe olona tany mijery hoe nanahoana izy fa lasa mivoatra lasa salama sy tsara matanjaka tsara izy satria ohatrany hoe après an'le vavaka fanasitranana iny dia ny tsara foana ny toe-batany sy ny zavatra rehetra. Ka tiana tongavana dia zao ninona aretina mahazo anao. Izy toana koa tany Antsirabe tadidiko tsara nisy ankizy vavy loatra izay tafiany dalo ny tanàna dia izy nivelesiny dalo tamin'ny famaky iny teto amin'ny lohany eto mandrikaka nyfolefole fa magaka tsy maty taty tanany iny tena hoe tena filidiana famaky ny zayjairina mihitsy dia naleminy tama mivokatra izay vokatra le nataony dalo zany dia tonga tao izy nivavaha vita ny vavaka afaka nihetsika ny tanana. Le izy zany izay tsy hainy olombelona n'Andriamanitra tao dia voly tonga mba handrava sy hamono arandrikana fo Jesosy hoe za avy mba hanana ny fiainana sady hananany be dabe. Mety koa ngamba ianao tafiditra trosa tampoka mety tsy noho ny adosonao fa mety tsy haiko fanararotan'olona na mety noho ny efa tsy fisina hatramin'izay mihitsy ny tompo amin'ny tendre mandeha ty hamindra fo aminao ary tahanao manaka ka na olana ara-panahy na ara-bola na ara-pahasalamana amin'ny tendre mandeha ty nasan'ny demony anafaka anao Andriamanitra. Loha hevitra na tetitelo andro ty dia hoe ary zay nilainy te nomeny azy zay nilainy te nomeny azy. RITZ sy RITZ ary ny fiangonana saina Tanjombato amin'ny Zoma fa 20 Sabotsy 20 Alahady 20 volana Marsa zany hoe 18-19 Marsa ho avy zao zany etsy amin'ny RITZ sy RITZ Andonakely sinema RITZ sy RITZ eo akaiky ny tunnel Andohana Analakely io tsisy tsy mahita azy angamba. Dia ny fiangonana saina ny Tanjombato vao afaka ny tetezan'ny Tanjombato ianao dia misy plaque menamena be misy soratra fotsifotsy hoe Eglise évangélique saina dia miakatra le pavé io ianao tonga dia miakatra le pavé dia mivily akavanana zay fiviliana akavanana voalohany tsy lavitra koa izy fa miakatra kely fotsy dia mivily akavanana dia ao alolo kely ao misy trano fotsifotsy be misy sarina mivady zay eo amin'le rindrin'ilay izy dia ao le fotoana amin'ny roa sasany na Zoma Sabotsy Alahady tsy midika zany tsy misy tombavaka Alahady maray fa misy tombavaka Alahady maraina raha ny Tanjombato dia amin'ny sasany sy avalo sasany ary amin'ny folo sasany ary ny amin'ny raiksa amin'ny enina dia amin'ny fito sasany amin'ny sivy ary amin'ny folo sasany amin'ny ray sasany ny ariva amin'ny roa sasany. Zay ny fandaharantsika efa dia mananteny zay nahitanao maimaimpona ny fotoana ary azo antoka ny fiovana satria tsy mitory tsisy porofo zay. Manao velomanao zay mivady ny tenako Bishop Patrick Andrianarivo sy reverend Fara Andrianarivo.
ary izay nilainy dia nomeny azy. Tamin'ny androm-piainany rehetra Jesosy dia nahafony zavatra rehetra mba hitondra ny olona ho any amin'ny ray ary nytia azy ireo na manao ahoana sy na manao ahoana. Jesosy dia tia ny olona rehetra, izay nahatonga azy tena niavaka sady tena nilaina ary mbola ilaina amin'ny fiainantsika hatramin'izao. Manandanja amin'Andriamanitra ny zavatra mahazo anao, ny fiainanao, ny nofinofinao sy ny fandrenao, ary izay koa no antony mahatonga n'izany ho manandanja aminay. Koa manasanao izay ao anatin'ity 3 andro lehibe ity, izay 3 andro hanomezan'Andriamanitra izay ilainao amin'ny Zoma 12 sy ny Sabotsy 12 ary ny Alahady 12 volana Mars, samy amin'ny 2 ora sasany avokoa. Etsy amin'ny fiangonana saina andao Analakely ao amin'ny RITZ sy ny RITZ ary ny fiangonana saina eny TANJOMBATO. Ny lohahevitsika ho ialy dia hoe ary izay nilainy dia nomeny azy. Tongava maro azo antoka tanteraka ny ovan'ny fiainanao sy ahafahanao mandray ireo zavatra rehetra ilainao avy amin'Andriamanitra. Tongava fa tsy mitory tsisy porofo izahay, tsy afaka ny tsy hiova ny fiainanao.